Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba-tsika revako malala tratrety alakamisy faha-12 ny volana aogositra ity dia manona fahasoavan'i Jesosy Tompo amintsika. Ny voalahatra mofinainantsika ny revako malala dia ny boky ny asan'ny apôstôly toko fahafito. Asan'ny apôstôly toko fahafito ny andiny faraika amby dimapolo ka hatramin'ny andiny voalohany amin'ny toko fahavalo. Asan'ny apôstôly toko fahafito andiny faraika amby dimapolo ka hatramin'ny andiny voalohany amin'ny toko fahavalo. Fakitsika anaran'i Jesosy. Ireo olona mafiatoka sady tsy voafora fosy sofina ianareo manohitra ny fanamasina mandrakariva tahaka nataon'ny razanareo ihany nataonareo koa. Iza no mpaminany izay tsy nenjehiny razanareo? Eny no vonony aza izay naminany fiavian'ilay marina? Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo, dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharan'ny anjely azy nefa tsy nankatoy izany. Ary noho nandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidy vazana tamin'izy. Fa Stefana feno ny fanamasina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nanao hoe, indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanetsi-tadiny ka niray nindrodona taminy. Dia nandroaka azy hoe ny ivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotra zatrova anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe, ry Jesosy Tompo, raisy ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe, Tompo, azo atao hoeliny izao ta izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nodimandry ary Saoly mba nakasitraka ny namino azy koa. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiafaran'ny fiainan'ny Stefana no tantaraina amin'ny toko fahafito ity revako malala. Ny toram-bato azy sy ny namonoana azy tamin'ny fomba matsiravina fitoram-bato. Ny fomba jiosy moa tsy tahaka ny fomba romanina. Ny fomba famonoana romanina dia misy eo amin'ny endrika maro samihafa. Fa ny fomba famonoana jiosy dia toram-bato ny romanina ambony amin'ny hazo fijaliana, le fonina sy ny sisa rehetra. Fa ny tapando fa ny fomba famonoana jiosy kosa dia toram-bato. Ny antony dia tsy mikasy tanana olona ho vonoina ny jiosy satria maloto matoa ny olona ho vonoina dia maloto izy zany ka dia tsy mety ny mikasy tanana azy fa mamindra ny loto ka dia toram-bato izy, roahana izy arak'izay voalaza eo, roahana dia toram-bato mandra-pahafatiny. Tahaka izany koa ny ohatry nahazo ny martiora kristianina malagasy. Ny martiora kristianina malagasy dia ny fomba namonoana azy dia tsy fomba mahazatra koa, tsy fomba mahazatra ny fiarahamonina malagasy fa fomba hafa mihitsy. Ny tahaka ny hoe ny le fonina tany Ambohipotsy, Rahasalama ohatra izay tsaroantsika manokana amin'ity volana aogositra ity fahatsiarovana ny martiora. Dia Rahasalama dia no le fonina ary tamin'ny fomba izay tsy mahazatra nentina tany Ambohipotsy izy. Ambohipotsy tamin'izany fotoana izany dia tsy tanàna akory fa tsy tsisy mipetraka fa fanariam-pako tamin'izany fotoana izany, feno korotanentina ary alikadia aza mibetsaka tamin'ny faritra atsimo Rova iny Ambohipotsy. Noho izany dia raha ny le foniny teny amin'ny tamin'ny faritra iny Rahasalama dia noharina toy ny Sanatria-Ambo any amin'ny fako, any amin'ny toerana izay tsy ilana tsy fonenan'ny olona any ivelan'ny tanàna noho le fonina. Dia midika hoe nandeha fonana ny Rahasalama tany Ambohipotsy tamin'ny taona 730 dia midika hoe olona tsy ilaina intsony izy ka dia nampitoviana Sanatria amin'ny fako tany atsimo tao amin'ny toerana fanariam-pako aza no
fitoera fonenany alika ty ny ireo zay navarina atao ambonina mpamarinana indray ny taona 1970 de mitovy am'izany any narina tena tao tena tapana mpamarinana reo kristianina ny finosina tsy de narina na narina kotidita ty ambadika tia tsinanany mamasina finosina tsy de ny fatorana de narina tany anaty ady mazava ho azy fa nidikany hoe arina any akady de toy ny fako ihany toy ny kiraotra ny tena malagasy hoe kiraotra de fako ary dia mandrakariva ny kiraotra dia arina ny anaty hady anaty antsana de toy ny kiraotra toy ny fatinetana toy ny vakimbilany toy ny rovotra tsy zay no anoarana ny kristianina tamin'ny navarina atao ambonina mpamarinana fa tsy famonona zay tena midika fanaovana tsinitsinina mihitsy nisy ndreo nitohana atao faravohatra nitohana atao faravohatra tam'izany fotoana zany mbola tsisy tanàna fa ivelan'ny tanàna zay mahafara vohitra azy dia nodorana velona ninona moa nidorana ny fako ary nidorana any ivelan'ny tanàna tsy tao anaty tanàna fa mandoto tanàna dia nidorana tany ivelan'ny tanàna oarina ny hoe fako ihany ko ny fako nidorana to mitona malagasy ary ny afy tamin'ny tona malagasy de milaza fanadiovana noho zany zay dorana dia tsy ilaina toy ny fako fanadiovana ny Nitroambato tatia fedarana tamin'ny taona 1970 de mitovy tsisy valaka amin'ity zay mitranga amin'ny Stéphane ty ny alika Nitroambato sanatria dia Nitroambato reo martyra tao ny 1970 be de be reo endrika famonona zay famonona martyra tsarotsika amin'ny divolana kosotra ity ary anankiray amin'ireny de zay tantaraina amin'ny namitona amin'ny Andrasalama tahaka zany fa nitoviny reo endrika ireo de zao zava-bovo tsy mahazatra ny kolotsaina malagasy izy reo tsy fomba mahazatra fa fomba zay miaro abibina ary ny endrika isyny de midika hoe lay kristianina de olona tsy ilaina toy ny fako noariny fiarahamonina toy ny fanetry be pirenena ary noarina tamin'ny tsinitsinina azy ka de narina tahaky ny zavatra tsisy evina ary dia eto amin'ity boka ny zava-zotoka fitritsika de tsy mifanalavitra am'izany zay nahazo ny Stéphane Nitroambato tany ivelan'ny tanàna Nitroambato tany ivelan'ny tanàna mazava ho azy noarina toy fa zay entina mampahery anao de ny andininy fa 5 andininy fa 5 sy ny faha-enipolo ary Stéphane de nandoalika ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo aza atao elony ny zaota izao hoy Stéphane hoe aza atao elony ny zaota izao afaka malala ao anatin'ny vanim-potoana fahatsiarovana ny martio sika Stéphane ovonona Nitroambato mahita ny aromotany reto olona manodidina azy de mbola mahateny hoe aza atao elony ny izaota izao iny afaka malala no tiany Stéphane laza ina Stéphane de midikany io de nangataka famelan-keloka ho an'ireto olona zay nanenjika azy nangataka famelan-keloka ho an'ireto olona zay namono azy nangataka famelan-keloka ho an'ireto mpamono olona reto ny hoe aza atao elony ny izao zavatra izao Andriamanitra everina afaka malala fa matonona velan'ny soratra masina ho tantaraina de tsy hoe tantaran'ny Stéphane ihany ty afaka malala fa tena tantaran'ny mpino mihitsy tantarantsika mihitsy ko ao anatin'ny ataontsika hoe mety aromota ny fiarahamonina na fahadezeran'ny olona manodidina atsika amintsika tia nimba tia hamono atsika dia mbola mahatonona ve tsika tahaka ny Stéphane hoe tompo aza atao elony eny izao tahaka ny tenenany Jesosy koa manao hoe mamela ny elony fa tsy fantan'izay atao tokony ho toetra ny kristiana ry avako malala na de mafy azy satria raha maha-olombelona de ngambontsika iteny tsy vitako kosa zany ka za tsy Stéphane ngamba hotsika manao hoe za tsy Stéphane tsy vitako zany hoe mbola ifona ho an'ny olona mamono ho an'ny olona mifofona aiko ho an'ny olona mifofony
manimba ny fiainako manontolo tsy mahavita n'izany hoe vavaka ho azy zany aka hiteny hoe mamelan'elony andriamanitra. Mety ho teny hafa mihitsy ary mety ho voatony ny vavantsika mampanotatsika raha sendra sanatria zavatra tahaka izao. Fa eto revako malala de tantarantsika io, tsy tantaran'ny Stefana ihany io fa tantara tian'ny tompo iainantsika, tantara mangataka famelan-keloka ho an'ny olona zay mifofo sy tsy tiantsika aza, tsy mamaly ratsy ny ratsy, tsy vitany hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy fotsiny ihany fa tena mangataka famelan-keloka ho an'ilay olona na nisy ratsy ianao. De ndeha revako malala metram-panontaniantsika fa nahoana kay Stefana navita an'izany ka tsy ho vitanao, inona ny antony, inona no mahatonga ny Stefana nahavita an'izany zany mivavaka zany nahatonga azy nanana zany toetsaina na aina mely zany, nahoana izy nahavita an'izany. De misy toetra vitsivitsy atsika mitendiny eto am-pelantanantsika ety. Voalohany indrindra de izao, nanana finoana an' Jesosy izy. Ny olona revako malala manana finoana an' Jesosy zay tompo sy mpamonjy azy de mahavita mahateny hoe aza atao elony anie zao. Ny olona manam-pinoana ihany, ny olona manam-pinoana an'Andriamanitra, ny olona mahatoky an'Andriamanitra no manana izany fahafahana mahay mamely zany. Fa reto Jiosy re tsy mba nanana n'izany toetra zany satria tsy nanam-pinoana an'Andriamanitra izy, ny finoana ny tena no hainy na finoana ny soratra. Fa Stefana kosa nanana zany finoana zany. Rehefa ao anatin'ny olona ny finoana de mahay mamely izy, finoana fa velona ny Andriamanitra. Fa ny faharoa revako malala, ny olona manahoana koa manana zany toe-panahy mahay mamely zany de izao hitantsika mitohy ny tantara ao ihany, hitantsika olona mahita ny voninahitr'Andriamanitra, olona nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny andininy fahavalo dimy amby dimampolo, rehefa hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, sokafan'Andriamanitra aminao ny lanitra de mahay mamely ianao. Io Stefana miteny hoe hitako ny voninahitr'Andriamanitra ary hitako ny zanak'olona mitsangana eo amin'ny alohan'ny satroboninahitra. Le afaka malalo alaivo sary an-tsaina raha salama tamin'ny 14 ny volana Aogositra alatsinainy io, andeha ho le fonina 7:30 andeha ho le fonina ety Ambohipotsy, vehivavy 7:30 taona na miala avy eo Ambatonakanga miakatra eny Ambatovinaky iny, andeha ho le fonina ary efa nandritry ny alina noho ny fatorana tamin'ny antsoina hoe omby fohy. Ny omby fohy dia karazana fatorana menoty zany zay mamatotra ny loha hikatona hikombona eo amin'ny lohalika ary nandritry ny alina izy noho ny fatorana an'izany. Ary rehefa nivoaka izy ka andeha hoentina hoeny amin'ny ho le fonina any Ambohipotsy de zao ny hirany, haitsika mpiny rehetra ny hirany: hitako ny lalatsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako mafy. Ahoana ry havako malala no ahafahana salama andeha ho le fonina ka miteny manao hoe hitako ny lalatsara ka izorako? Satria nahita ny voninahitr'Andriamanitra izy, satria nahita ny seza fiandrianan'Andriamanitra zay hovatany sy ho hitany izy. Le havako malalo, matoatsika tsy mahay mamela ny heloky ny namantsika, matoatsika tsy mahatona tonga zao tsy hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Rehefa hitatsika ny voninahitr'Andriamanitra hoe za Andriamanitra ohatr'izao, sambatra zao, mahay mamela zao, satria hitako ny voninahitra ao. Ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny ianao, ny fitahiana ianao, ny fifaliana ianao, de mahay mamela ry havako, mahay mivavaka na de ho an'ny fahavalo azy. Fa ny fahatelo ry havako malala dia ny olona feno ny fanamasina. Ny filazan'ny soratry Luka azy hoe ary feno ny fanamasina Stefana.
feno fahamasiny an'andriamanitra. Raha tsy feno fanamasina Stefana dia mety ho teny maloto sanatria ny vava na onjola sanatria ny vava no mivoaka ny vavany. Satria mafy be lay fanenjena, lay fanaratsiana. Fa izao feno fanamasina Stefana. Ary efa feno fanamasina Stefana dia tsotra be inona ny tenina voakany. Izy manao hoe aza atao isan'ny elony izao. Kristiana rehetra afaka malala izay vita batisa dia hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy tokony hampisalasala anao zany fa rehefa vita batisa ianao dia manana ny fanahy masin'Andriamanitra, hitoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra, ary tokony hatonina vavaka ho an'ny olona izay tsy tianao. Ngametrehitra manao hoe tena tsy vita samy pastera, tsy ao aminao mantsy le fahasairana, tsy ianao mantsy ny natao an'iny. Iny mety tsy zany natao an'izany zavatra zany, fa izo kosa Stefana natao an'izany zavatra zany. Stefana natao an'izany zavatra zany fanaina mely izy. Le avako malala mangatafa amelan-keloka ho an'ny olona izay manisy ratsy ianao. Fa izao ny tompo rehefa avy eo miasa. Zay ny natonga ny Luka eto ny tantara izy manao hoe ary Saoly dia nankasitraka ny nahafatesany Stefana. Dia jereo ny fiovampo Saoly ao ambadika fotsiny toko roa aorinan'io dia hitanao ny fiovampon'ny Saoly eny ambony soavaly. Saoly miakarapoka menjera ary mihaona ny tompo. Iza milaza aminao fa tsy nivavaka Stefana nahatonga ny Saoly hiova fo. Iza milaza aminao fa tsy nivavaka Stefana, tsy valim-bavaka Stefana ny antson'ny Paoly na ny antson'ny Saoly. Matona velan'ny Paoly ny tantarain'ny Lioka ity azadoroana fa i Lioka nanoratra ny boky ny asan'ny apôstôly no zany dia izao izao tantarain'ny Lioka izao dia tantara avy any amin'ny Paoly. Ary matoa asain'ny Paoly tantarain'ny Lioka dia misy dikany hoe tsy mitantara fotsiny Paoly hoe dia izao hoe no nivavaka Stefana, tsy hita loatra izay. Fa ny hitantsika dia izao hoe mivavaka Stefana atao amin'ny toko 7, miova fo Paoly atao amin'ny toko 6-7. Tsy ela be ohinany io nge dia afaka malala. Io no tonga amin'ny Paoly teny amin'ny Romanina toko 12 manao hoe aza mamaly ratsy ny ratsy, fa raha mamaly soa angelinao amin'ny ratsy dia metraka vainafy eo an-dohany. Dia afaka malala mivavaka ao anao ary mivavaka ao anao mahereza, aza mamaly ratsy ny ratsy, aza latsaka ao anatin'ny fakapanahan'ny famalinan'ny ratsy fa mivava fa an'Andriamanitra ny ady. Dia jereo na ny van'ny tompony Saoly, jereo ny ninona aza izay nahazo ny Paoly nandritra ny taona maro natonga amin'ny Paoly ny tena na hoe raha misy mpanota dia zany lohany zaza tsy tonga volana nanenjika ny fiangonana. Ry havako malalo pino isika tsy ny mahamaika atsika tsy ny haringana ny olona akory fa ny haringana ny faharatsiana. Mahamaika atsika pino tsy ny fandringanana akory fa ny halany tamingana ny ratsy, ary lany tamingana ny ratsy rehefa valitsika amin'ny tsara mandrakariva. Zany ry havako malala engan'io fiainanao na dia mafy aza no hoe hivavaka ho an'ireo olona izay mety manisy ratsy ianao ka hiteny hoe tompo aza atao elony ny zota izao. Mahavita zany ianao rehefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahavita an'izany ianao rehefa feno ny fanahy masina tokoa, ary mahavita an'izany ianao rehefa mino fa velona ny Andriamanitra ao. Hivavaka sika tompo soranao zay no ny amin'ny apahany amin'ny tantaran'ity mpanompolanao ty Stefana. Ao anatin'izao vanim-potoana atsiarovana iny fangiry firin'ny martiora izao, ao anatin'izao vanim-potoana hamanginao ny fiangonana izao raha teo koa, dia mivavaka izay tompo omeo toe-po mahay mamela, omeo toe-po tsy lindra, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana amin'ny fanaratsiana, fa omeo toe-po mibanjina anao Andriamanitra. Tompo
mivavaka aminao za ampahirezo zahay anana fo madio tahaka ny Stefana, ampahirezo zahay anana fo feny fifaliana tahaka ny Stefana. Atao vitanay ny voninahitrao, atao vitanay ny fahamasinanao, atao vitanay fa Andriamanitra be indra fo ianao, ary ianao miady ho anay, mampandresy anay. De vavaka izay Tompo, ho an'ny mpianatra hatray mamarapahana amin'ny baccalauréat na mamarana izany mihitsy aza amin'ity andro ity, misaotra noho ny amin'ny fahavitany izany, de mivavaka izay ho an'ny fitsarana izany andeha araka ny sitraponao. Mbola ao anatin'ny synodà lehibe izay ankehitriny, de manohy mivavaka ho an'izany fandaminana eo anivon'ny fiangonana ao zany. Aoka ianao anatrika ny fotoana manontolo, hiariary ny fitiavanao sy ny fahamasinanao, satria Andriamanitra velona ianao. Vavaka izay Tompo ho an'ny tanindrazanay, da io ny asa maro samihafa ataon'ny isan-tokantrano isam-batan'olona, mivavaka ho an'ny fiarahamonina, mivavaka ho an'ny rafitra rehetra zany fiarahamonina zany Tompo, manoloana ny fahantrana sy ny fahalovana. Aoka ianao Andriamanitra amindra fo ary asa ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.